Uka Afro Type Beat. Zay ndray no genre-na instrumental hoentintsika amin'ity vidéo ity. Anao izy koa mbola tsy managna idée hoe ohatran'ny ahoana zany instrumental Uka Afro Beat zany de ohatraohatran'ireto. Tegna tsy madigny without you, without you, without you. Zatiala maina wafa ifkirako. Somary milamindamigna tsotsotra de izay mihitsy no anaovantsika vidéo kely amin'ity épisode-ny DKTP anankiray ity. Mety magnontany ianareo hoe taiza fogna dadakely hatrizay. Tsy taiza fogna dadakely fa somary miredredy. Bon, tonga agnatin'ny FL Studio tsika zao guys. De ny raha ataoko voalohany isafidy ny BPM ny vitesse n'ity projet ity ataontsika 86 rehefa hitantsika ny BPM hiposé progression na accord tsika. Igny ny accord hitantsika voalohany piano izy igny fa amin'ity vibe ty za mahita hoe ny inspiration ko zany tokony ataontsika gitara ny principal efa misy mélodie agnatin'ny saingo. Somary agnisy émotion fogna tsika. Mbola tsy afa-po zany mélodie te hagnampy aleo ngamba gitara igny asiantsika namany le gitara fa juste hoe mi-strum fotsiny le tring 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 tring. Eto isika efa mieritreritra sahady hoe karakory ny arrangementsika. Mélodie raiky na roa fogna ampiantsika de mahita mélodie-na refrain. Za te ampiasa flûte mateo tia, anao zany maregny anazy tonga de fa hoe zafalovie. Hitantsika ny mélodie aby de aleo mba tandrignesantsika hely zareo miaraka tonga de fa mba balancentsika kely na de mbola tsy ho hisy traitement be akory aza ataontsika tonga de fa balancentsika izy zareo jiaby. Hiditra amin'ny deuxième partie am'zay tsika dia ny drums. Ny anomboako ny drums tonga de hialaka snare za na rime. Après n'igny rimsa igny tonga de
angala kick za na grosse caisse magnamia rythme, magnamia vibe, magnamia groove an'le raha. Bon, za tonga de maheno an'izany groove zany, tonga de misy perky tonga agnatin'ny sainako, ataontsika karaha zany ny perkin'le raha mampisy an'le mampatsirotsiro anazy zany. Za tsy tia gnisy shaker am'ty satria lasa malemy be zany le rythme tratran'le shaker fa te haka zavatra mandeha en permanent karaha shaker igny tsk 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 fa izy zavatra somary maherihery. Perky izy fa maherihery karaha métal hafahafa regny. Misy raha saika dignintsika guys, regny aloha fa magnampy izy koa drums fa mbola misy élément raiky adignintsika, basse. Ampiarahantsika amin'ny gitara igny aloha, gitara le hita am'voalohany igny, ilay batterie. Bon, hagnapetaka basse raiky tsika. Igny guys ny composition-ntsika, agnano arrangement kely za de agnano EQ hely de tandrinesantsika ny résultat final juste après. Volagno am'commentaire hoe karakory fatsapanao gny tête beat igny de karakory koa fahitanao retourny dadakely. Tapitra hatreto ny vidéontsika karakory faharegnesanareo anazy. Teneno amin'ny commentaire hoe inona jiaby ny contenu mbola tianareo atao dadakely ato amin'ny page anao izy koa mbola tsy abonné amin'ity tena hoe miabonné fa ilainao ty
dia hoan'izay ty andalina ny FL Studio. Efa marobe ny vidéo sur YouTube nalefako. Annonce mampalahelokely fotsiny igny formation pour les débutants amin'ny FL Studio igny efa tsy disponible intsony satria efa magnomagna formation araiky tegna tsara complète ho anareo za guys. Alefako eto amin'ny page zany rehefa masaka izy rehetrarehetra guys. Magnamianao rendez-vous amin'ny fotoagna magnaraka koa. Ciao.